Izay ny mahakasika an'iny famirosy ny tetika asa fanomezana trano ho an'ny mpiasam-panjakana efa vita ny ampahany ao anatin'ny asa rehefa miroso amin'ny famarotana izany ny tompona andraikitra. Manomboka ny famarotana ny trano nambarina ho amin'ny mpiasam-panjakana eny Anosy Alambotra Atrimo. Trano zato izay naorin'ny Agence nationale d'appui au logement et à l'habitat na ny analogue eo anivon'ny ministera-panjakana amin'ny sahanany fanatanterahana ny tetika asan'ny filoham-pirenena foto-drafitr'asa ary fanajariana ny tany ireto amidy ireto. Ny mpiasam-panjakana manam-paniriana dia afaka mametra ny atota taratasy eo anivon'ny analogue. Toy izao ny fepetra-takiana ahafahana mahazo ny trano. Ny critère de sélection na ny fomba fanovana sivana atao zany dia misy antota taratasy izay hofenona aloha io alaina aty amin'ny analogue ary na le olona makaty mivantana amin'ny analogue na misy adresse mail izay omena zany dia azo angatana par mail koa zany lay formulaire na ny antota taratasy izay hofenona. Amin'ny ankapobeny zany ny pièce izay miaraka amin'igny zany dia mila carte d'identité nationale certifié, mila certificat de résidence, mila bulletin d'IP na ny taratasy fandraisana karama roa volana farany, dia mila ny atao hoe certificat administratif na ny attestation d'emploi zany anatin'izay zavatra takiana zay. Iza zany amin'ireo fonctionnaire ny tokony azo azy. Amin'ity ray mitoraka ty dia tsy natao ohatran'le hoe tirage au sort fa tsy maintsy misy dossier ho étudiena na antota taratasy fakafakaina mihitsy zany mikasika an'le olona zay mahatonga an'ilay zavatra rehetrarehetra nangatana teo. Mikasika ny vidin'ny trano dia 520 tapitrisa ariary hatramin'ny 730 tapitrisa ariary araka ny fanazavana ny entiny teo anivon'ny analogue. 20 jona hatramin'ny 4 arivo amin'ny faran'ny fandraisan'ny antota taratasy ary 12 jona kosa no ahafantarana ireo mahazo trano.